fangorona tany eto Madagasikara tambazotra mpanao kolokolo no ao ambadika hoy avy amin'ny Kradohi. Fanamboarana ireo lalana simba 10 taona rakery indrindra ny fanarenana amin'ny fahavoazana hoy lahatra Andriamatsangy. Mpamatsy vola anidy robinet ao aoriana 15 Martsa. Tompoklasy tompoko vavy miarabanao tonga soa indraiky ato anatiny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana iara-dalana aminay hatramin'ny fibazana. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny sosialy avy hatrany amboatsika ny fampahalalam-baovao toy ny natao ho lalàna malifaly ny vahoaka fotsiny ny lalàna momba ny fanolanana eto amintsika hoy ny mpahalalàna Entsora Jerson. Mbola mifantatra mazava hatreto ny pitsopitso ny ara-pitsarana ahafahana mampiatra izay lalàna vaovao izay. Tokony asiana fakakevitra tamin'ireo manam-pahaizana amin'ny lafitsarany sy ny lafiratsiny momba ity lalàna vaovao vao napetraka mahakasika ny fanolanana ity izay vao tokony nampiarina nisy ny famoahana ny lalàna fa tsy fanapahan-kevitra tefimaika tahaka izao no noraisina hoy hatrany ity mpahalalàna ity raha niresaka tamin'ny Germain Nomenjanary sy Tahiry Niena. Tsikatra fa tao lalàna natao amalifaliana vahoaka fotsiny manoloana ny olana misy eto amin'ny firenena ilay fehizan-dalàna famaizana ireo mpanolana. Betsaka ao anatin'ity lalàna ity no miteraka adevitra maro manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra maika loatra nataon'ny mpitondra momba izany. Tsy eto amintsika ihany fa hatrany ivelany. Lalàna no ampiarina kanefa tsy misy ny fepetra mifanaraka amin'ilay antsoina hoe mesure d'accompagnement hoy Maître Entsora Jerson. Tsy hoe sanatria hoe manenjika be an'ilay zavatra misy fotsiny akoriny fa hita zany hoe fanomezana satisfaction an'ilay vahoaka fotsiny aloha le izy hatreto satria nenjana aingana be daholo le resaka an'ilay hoe ekena ny fanaovana an'ilay castration chimique fa les mesures d'accompagnement rehetrarehetra aloha zany hatreto dia mbola tsy misy mihitsiny mbola vao hoe fampanantenana zany le izy hoe ho atao fa le fotoana natanterahana le izy mbola tsisy mihitsy satria na le fomba natanterahana le izy raha mbola tsy nisy mihitsy ny resaka. Ny problème manko eto amintsika na aty amin'ny resaka lalàna na amin'ny sehatra rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena zany dia tsy misy mihitsy le synergia izany hoe le fifampiresahana eo amin'ny mpisehatra rehetrarehetra. Raha iresaka zao tsika resaka hoe castration chimique zany hoe tokony ho antaniana ihany koa zany ny avian'ireo dokotera ny amin'ny zavatra hoe positiva ny amin'ny zavatra hoe negativa amin'io lalàna io sy ny hoe fomba natanterahana le izy ohatrinona ny natanterahana le izy rehefa ho tanterahana izy io iza no amatsy ny fitaovana sy ny accompagnement anatin'io zavatra ho atao io sao dia sanatria lasa hoe karazana famonona olona na famonona an'le zon'le olona voapanga ihany koa anatin'le izy satria mila étudiena daholo zany hoe inona ny conséquence ho an'ireo olona ireo raha atao le castration chimique inona ny accompagnement tokony ho atao ihany koa ho an'ireo olona ireo satria lasa tena hoe tsy vitany hoe sazy araky ny famonjana ihany koa zany io didy mivoaka io fa sazy ihany koa amin'ny vatatena ny amin'ny maha-olombelona anazy. Ny keny fitsarana avomba lalam-pandrenana ny famosirana ireo meloka. Ny famosirana atao amin'ny alalan'ny fandidina no tazomina ao anatin'ny lalàna malagasy rehefa nazo didiraikitra ny voapanga. Famoahana ny hormone sexuelle any amin'ny lehilahy na vehivavy ary fanafoanana ny fahafahany miteraka no atao. Tsy azo avoaka manan-kery kosa ny famoahana ny sarin'ireo voapanga ary meloka amin'ny haino manjery sy ny tambajotra serasera ho fanajana zon'izy ireo. Ho an'ny mpahalalàna Entsora Jerson dia tokony isy ny fakana ny hevitra ireo manam-pahaizana voakasika ireo rehetra ireo tamin'ny famolavolana io lalàna io. Fa ny fahitako anazy manokana zany raha za manokana efa masika dia masika na ny fitsarana na ny lalàna amin'ny resaka fanolanana indrindra moa fa hoe fanolanana ny ankizy latsaka ny 12 taona ny fanolanana ny olona be voka fa tokony zany les mesures de prévention no tena mafisina ihany koa satria alohan'ny atongavana le castration chimique zany dia hoe jerena inona le antony mahatonga an'le izy ny fitezana ny vahoaka aty amin'ny resaka
tsy hoe ara-pananana moa za fa fiarahamonina zany any zany de efa hoe mila hoe amafisina le izy mba tsy hatongavana aty amin'ny resaka fitsarana sy resaka peine ohatran'izay. Amin'ny ankapobeny bizara roa ny fomba famisirana castration chimique izay voafetra ao anatiny 9 volana ny mahavositra ny voeloko itsinjovana ny tsy fahafahany manolana ary ny castration chirurgicale dia sazy mandra-pahafaty. Hoenjana ihany koa ny sazy antra amin'ireo mpamerikeloka izay iara ny sazy anterivozina mandra-pahafaty miampy castration chirurgicale. Ireo mpanolana zazakely latsaky ny 10 taona dia sazy anterivozina mandra-pahafaty. Raha eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 13 taona dia sazy anterivozina mandritra ny 15 ka hatramin'ny 20 taona antranomaizina. Ho an'ny tranga fanolanana zaza 13 ka hatramin'ny 18 taona dia manefa sazy anterivozina 10 ka hatramin'ny 15 taona ireo voaheloko. Anisany lohahevitra mahoraka eny anivon'ny fiarahamonina sy eny amin'ny tambazotra tserasera amin'izao ny mahakasika izay fanolanana izay sy ny famosirana ireo olona tratra nanorana na ny castration. Maro malagasy nefa no mbola tsy mahafantatra sy tsy mahafeny mikasika izany hoe famosirana izany ka ny tondrany manampahaizana manokana momba ny fananana na sociologue ray fanazavana. Miala Arnombana sy Mathieu Princy. Tsy latsaky ny 420 ny isan'ny trangam-panolanana teto Madagasikara nanomboka tamin'ny volana janoary lasa teo hatramin'izao. Zaza tsy ampy taona no maro anisy amin'ireo niaran'izany herisetra raha nofo izany. Ankoatra ireo lehilahy efa nahazo taona, tovolahy manodidina 20 taona eo ny ankamaroan'ireo mpanolana raha tsy laza fa tsy ilay tovolahy 13 taona izay nanolana ilay zazavavy kely 9 taona antsoina hoe Arena Telimery Atosika andro vitsy lasa izay. Noho ny abibiana tsy roa amatany nataon'ity tovolahy ity dia nangataka ny ampiarana aminy ny sazy enjana ankoatra ny figadrana mandramaty dia ny famposirana ireo olom-pirenena. Hatreto anefa mbola tsy fantatra mazava ny mikasika ny fampiarana na tsy io sazy vaovao ho an'ny mpanolana zaza tsy ampy taona io. Na izany na tsy izany, nazavain'ny mpitsabo momba ny fananana na sexologue iray ny fahasamihafany antsoina hoe castration chimique na ny fanindromana fanafody simika amin'ny mahalehilahy sy ny castration chirurgicale na famosirana amin'ny alalan'ny fanalana tanteraka ireo taova mamokatra tsiron'aina. Tsy mora ny miandry ireo lehilahy raha manolana indrindra fa zaza tsy ampy taona raha ny fanazavana. Misy différence ngeda be mihitsy reo. Na atao hoe castration chimique zany de misy fanafody zany injectenao hoe atao zany le injection le fanafody de miena ny libido lasa hypogonadisme zany zany amin'izay tsy mahatsavy ny mihitsy zany jusqu'à un certain moment. Nefa ny voalazan'izay de pendant 6 mois fotsiny no manan-kevitra zavatra de avy afaka ny herin'le fanafody de very normal ndray le olona. De zay zany namantsistika any izy. Le anankiray be zany ataontsika hoe castration chirurgicale zany hoe ablation esorina mihitsy zany les testicules. Efa asorina les testicules zany de zay ny tonga amin'ny teny hoe point de non retour. Tsisy tsony ny érection velomatseo. Tsisy tsony zany hoe tsy okany erinany ka hoe anambady de hoe mbola eritreritra miteraka tsisy tsony zay le différence. Ankoatra izay nambarany ity mpitsabo ity fa tokony ampiarina amin'ireo mpanaparitaka oronan-tsary mamoha fady koa ny sazy famosirana rehefa tonga ny fotoana ampiarana izany hoy hatrany ny voalaza. Mety ihany mba le ataontsika hoe castration fa amiko voalohany dans un premier temps de tokony isy loha hoe mesure d'accompagnement misy karazana l'éducation zany mena ny olona zay vao tonga ny amin'le sazy hoe castration le olona efa mihoatra amboho telo zany telo isam-bolana mihitsy zany ny resaka viol atao tonga izao zavatra ao de le fanapartana vidéo porno ataon'ireo le olona ary tena manahirana amin'izy de zao reny any ataontsika hoe incitation à la débauche ankizy kely no zany napatako hoe fanaovana firaisan-doha fa amina ankizy kely ka hoy zany hoe fandrakana angamba de tokony mandray mesure hoe izy olona manaparitaka vidéo fanaovana firaisan-doha amin'ny ankizy kely de tokony samborina ihany koa de atao mitovy sazony amin'le mpanolana. Tokony fantatry ny lehilahy hoe mba sahala amin'inona moa ny traumatisme mahazo ny ankizy tratran'ny viol zany. Ankoatra ireo voalaza nanome sosikevitra ny amin'ny tokony isina sy hanamafisana ny fanabeazana ara-pananahana izay miainga ao an-tokantrano ataon'ny iray aman-dreny ity mpitsabo momba ny fananahana ity. Tsy tokony ho fady eo anivon'ny fianakaviana intsony ho izy ny resaka fananahana ary tokony hanana fahalalana mikasika izany ireo ankizy sy tanora hisorohana ny trangam-panolanana tahaka ny miseho amin'izao fotoana.
Lafim-baovao hafa kosa indray ny kolokolo no anisan'ny mampirongatra ny olany fananantany sy ny fibodonantany eto Madagasikara raha ny fanazavana nentiny tompony andraikitra avy eo anivon'ny Kradoi androany. Ahina ho mbola hitomby izay fibodonantany malagasy izay sy izay olany fananantany eto Madagasikara izay no ny fanovana ny lalàna mifehy ny fananantany araky ny voalazan'ity tompony andraikitra eo anivon'ny Kradoi ity hatrany. Mialrahary nombana Mathieu Princy ary ny Artanjona. Sakeo isan-kerinandro dia tsy vitsy ireo fianakaviana no voaroaka amin'ny trano sy ny tany fonenany satria voalaza fa nisy nividy ny tany toerany. Mampametra-panontaniana ny zava-misy satria milaza ireo voaesitra teo amin'ny taniny fa manana tota-taratasy manambara fa azy ireo ny tany kanefa misy andaniny ireo manesitra manambara ihany koa fa manana taratasy tany ara-dalàna. Izany hoe tany iray mety hanana tompo maro, tsy mpiavana, tsy mifankafantatra kanefa samy milaza ho manana taratasy avokoa. Ankoatra ny fitombon'ny mponina indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra, anisan'ny mahatonga ny olona ny fananantany eto Madagasikara ny fisiana tambajotra mpanao kolikoly eo anivon'ny rafitra momba ny fananantany. Tsy voahaja ireo fepetra sy ireo lalàna mifehy fananantany, hoy ny fanazavany tompony andraikitra iray eo anivon'ny Kradoi. Si folo isan-jato eo dia adilova ny antony anankiray mahatonga an'le olana maro mahakasika ny fananantany keo amin'izao fotoana izao. Indrindra amin'le hoe misy olona voaroaka amin'ny taniny. Zay le hoe fanalana olona keriny amin'ny taniny zay tsy manapopo akory le olona. Dia amidy amina mpanambola na olona mampiseho taratasy milaza fa lasa tompon'le tany izy dia manambara fa misy fepetra sy lalàna tokony hoarahana tsy voahaja mihitsy. Eo anivon'ny rafitra miandraikitra ny momba ny fananantany zany na ny service de domaine io na ny service topographique. Ny lalàna dia milaza fa ny fitompona tany dia na pofona amin'ny alalan'ny titre boki-tany na amin'ny alalan'ny karatany na hoe certificat foncier. Reo ihany no azo heverina fa porofo azo raisina milaza fa tena tompon'le tany le olona. Amin'izao fotoana izao nefa dia misy tany efa misoratra mazava man'olona zao manana titre amin'le tany le olona dia lasa misy hoe olona roa, telo, efatra tampotampoka eo manana titre amin'io tany io koa. Dikan'izany dia mazava misy tambazotra na mpanao kolikoly manao an'izany fangorona tany sy mangalarana tanin'olona zany amin'izao fotoana izao eraky Madagasikara. Noho ny fitantanana ny resaka fananantany amin'izao fotoana izao sy ny famoahany ministra ny fanajariana ny tany naoty vaovao mikasika ny resaka fananantany izay milaza fa miato aloha ny famaliana fangatahana tany-panjakana hatramin'ny faran'ny volana Martsa izao dia ina irongatra ny fangoronana tanin'olona ary asarotra ny fangatahana tany-panjakana araka ny nambarany ity tompony andraikitra ity hatrany. Amin'izao fotoana izao moa zao dia fantatra fa eo andalam-panovana ny lalàna mikasika an'le atao hoe domaine privé de l'État mpitondram-panjakana ahina ho voamaka hitombo zany. Zay le resaka fangorona tany na fanalana olona indrindrindrindra fa ny olona mahantra sy tsy manan-katao sy tsy mba mahafatatr'olona amin'ny tany vokatry le fanovana maro natao tamin'ny lalàna mifehy fananantany. Vao mainka tsy hazava ilay famaritana ny hoe inona ny domaine privé de l'État ary inona ny domaine public de l'État. Le domaine public de l'État zany ny araky ny fahafantarana azy hatramin'izay dia hoe misy an'le tany zay azo angatahana. Tsy fantatro na mbola isy io aorindrinao satria ny faritra azo angatahana raha dia ny hena be. Araka ny nambarany Prime Ministre nandritra ny fanolorana ny politika amin'ny ankapobeny fanjakana na ny PGE eo amin'ny 20 eo ny tetsikasa fitrandrahana renan-kibony-tany apetraka eto Madagasikara. Midika izany fa maro ireo olona besorona amin'ny taniny ny 700 ny mponina eto Madagasikara raha teo tsy manana karatany sy titre avokoa. Mila fiheverana ny fanesorana io lalàna mifehy fitrandrahana manome tombon-dainy ny vahiny io raha te hiady amin'ny fangoronana tany ho hatrany ity tompony andraikitra eo anivon'ny Kradoi ity. Kodiminy vaovao dia milaza fa raha ohatra ka te hanao an'izany reny orinasa mpitrandraka ireny dia afaka mangataka amin'ny fanjakana hoe lazao fa ilana pour utilité publique ny tany ilainay.
manao fanambarana zany no fanjakana hoe ilaina tsy maintsy alaina amin'ny tompony io tany io a mba ho tombotsoany daolobe. Inona moa no maha-utilité publique ny zavatra ilaina orinasa privé. Le orinasa koa am'izay tsy mba hoe gasy akory le fa vahiny daholy. Ohatra zao base nucléaire de australienne no afaka angataka an'izay déclaration d'utilité publique zay zany. Faharoa dikan'le hoe déclaration d'utilité publique de alana keriny amin'ny tany, expropriena le olona mipetraka anaty tompon'le tany io tsy antanina ny heviny fa alana keriny izy. Ohatra ka olona tsy manana titre na certificat foncier de tsy afaka akory mangataka onitra am'izay le fanalana azy amin'ny taniny zay. Tetikasa 20 vahiny samy afaka mangataka an'le déclaration d'utilité publique am'izay tany ilaina any am'izay rehetrarehetra alehany any. De manahoana moa zany no mety hitranga amin'ny resaka fananatana ho an'le vahoaka madinika le hotratra an'izany. Raha iady amin'ny fangoroana tany de zay zavatra tsotra be tokony azo atao hoe isorotao io déclaration d'utilité publique eo anatin'ny code minier io. Tsy mety tsy rariny. De ny zavatra faharoa moa zany de ty le kolikoly amin'ny resaka fananatany ty tokony ho ajanony. Eo amin'ny vaovao ny politika kosa indray dia mandeha ny feo amin'izao fotoan'izao fa mitady hampiato ny fahamatsiana ara-bola ny Madagasikara. Ireo mpiara-mombona antoka amintsika ao aoriana 12 martsa ho avy izao raha tsy mivaly ny fitakiana apetraka izy ireo. Raha ny feo mandeha hatrany dia anisan'izay fitakiana apetrany sy fepetrapetrany izay ny mahakasika ny fanesorana ny Tsai Christian tsy ho praiminisitra lehibe ny gouvernemanta intsony. Isy krizy mafy tsy fankahitana eto hoy ny mpahay toe-karena raha sanatrika ho tonga amin'izany isika kanefa tsy mahagaga io fihetsiky ny mpamatsy vola io hoy ny mpamanara-maso ny gouvernemanta. Aorian'ny 12 martsa mety ampianto ny famatsim-bola tokony ho azon'ny Madagasikara ireo mpiara-mombona antoka vahiny raha tsy mivaly ny fitakiana izy ireo. Vaovao miparitaka io amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fivoahan'ny vondrona Eropeana tamin'ny fanginany manoloana ny resaka zotram-pifidianana sy volana totona ho fanampiana tamin'ny fanamboaran-dalana sy ny fiatrehana ny fiantraikany ady any Ukraina sy Rosia. Ateo koa ny tatitra saika ho isan-kerinandro ny banky iraisam-pirenena izay samy namotsipotsitra ny tsy mety eto Madagasikara dia mandeha indray io resabe io amin'izao fotoana izao. Antony maro mety ahatonga izay fanampahan-kevitra izay raha nambara ny mpahay toe-karena. Hitantsika moa fa efa elaelany ny reny no misy ohatran'ilay zavatra efa miseho raha sy teny ako afa-tsy le hoe tsy nateterahan'ny fitondram-panjakana ny dekesema amin'ny fotoana tokony anaovana azy, tsy nalaovan'ny fitondram-panjakana ny loi de finance rectificative. Za zany anisany de reny resaka LFR ndray FR reny le fonds d'entretien routier tsy hitany naleny reny sisa de natonga zany maso ivoan'ny Union Européenne ny teny hoe tena tsekenay zao ataonareo zao, zay moa tena azo atao hoe aravina zatra teneniny. De niampy indray le fampiantsoana nataon'ny ministre ny raha mbahiny hoe makanesa ianao aty ho tenenina fa tsy mety ny ataonao. Zany rehetra zany fahavitsana ara-politika tsy magaga raha ohatra ka manapa-kevitra amin'izay ry zareo hoe ianareo fa tsy azo tenenina, efa tsy manaraka amin'ny fepetra ny fanarahana, ianareo karazana ohatrany hoe mpianatra maditra indray no avava dia lozika be le izy ary tsy toy ny mataitra. Ary anisan'izany koa ny teniny hoe avy reno any ministera reo sokajin'asa sotoninareo tamin'ny ministera isa-tsokadin'ireo fa tsy ataony amin'ny secrétariat d'État fa tsy mety io, hafahafa be zany ozy ry zareo. De zany rehetra zany de io moa zany de tsy maintsy natao le zavatra ary io tsy voahan'le secrétariat d'État. Zany rehetra zany proof hoe tombona le aia ary atahorana mihitsy hoe ampizanony aorian'ny 12 marsa le izy. Lojika izany hoy ny mpanara-maso ny asan'ny gouvernemanta na ny solombavam-bahoaka raha miroso amin'ny fanidinan'ny robinet ireo mpamatsy vola satria mibaribary loatra ny tsy fahaiza-mitantany mpitondra. Eo ihany koa ny tsy fanarahany Madagasikara ireo fepetra maro napetraka ny mpamatsy vola. Eny, hatramin'ny fitakiana ny fanatsarana ny zotram-pifidianana no takiana ireo mpanara-maso avy any ivelany efa nanomboka tamin'ny taona 2024.
tsy mahagaga na ihany ko hoe lojika izany mety ho fanapahan-kevitra ho raisiny mpamatsy vola avy any ivelan'izany ho a Madagasikara satria raha nanambarany zavatra misy marina ny masivoan'ny vondrona Europeanina tamin'ny herinandro lasa dia voafaritra mazava tao ny atao hoe ny fitantanana izay ahitana tsy fambiazana indrindrindrindra moa zany ny mahakasika ny fampiasam-bola na ny famatsim-bola mahakasika ny lalana eto Madagasikara ka nojerena avokoa ireny mety anton-javatra maro samihafa ahina hiteraka korotana eto Madagasikara eny ary indrindrindrindra ny farany dia hoe ny prime ministre amin'izao fotoana ange dia amafisina foana ny hoe efa nahazo ny fitsim-pahapitokisana tetỳ anivon'ny antenimieram-pirenena ny maronisa no nanao an'izay fitsim-pahapitokisan'izay zay marina fa nisy hatrany amin'ny 5% no nanao ny soni an'izay fitsim-pahapitokisan'izay kanefa ireo solombavam-bahoaka ireo dia fantatsika fa solo-tenan'ny vahoaka eny fotony zany hoe ny maronisa amin'ny vahoaka malagasy nefa tsy nametraka fitokisana intsony ho an'Andriamatoa prime ministre sy ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta zay tarehany noho izany dia miteraka tsy fahatokisana hatramin'ny mpamatsy vola ankehitriny io gouvernemanta zay mitsangana io krizy mafy tsy fankahitana no hitranga eto Madagasikara raha toka ho tonga amin'ny fanapahan-kevitra io ireo mpamatsy vola izay tsy aivina fa efa notevatevainy Andry Rajoelina tamin'ny propagandy tamin'ny 2024 izay lazany fa tsy androso mihitsy isika malagasy na amin'ny taona 2024 raha mbola iantehatra amin'ireo mpamatsy vola mahazatra tena crise satria miakana amin'zareo tokoa ny fiainatsika izy anefa nyteny foana taloha Andriamatoa Rajoelina hoe tsy araka amin'ireo tsika na enimpolo taona ary tsika tsy tafavoaka sy reny le tazonon'zareo foana reny raha tsy adinony reny dia ianao raha vao misy karazana hoe fahavitsahana ara-politika ataonao dia ararotin'zareo iny dia iny no entiny hoe ianareo tena tsy azo fanarahana mihitsy ary tsy manaraka n'le mba fepetra amin'ny fanarahana nareo ka ny krizy tranga ao dia be mihitsy reny izy zao fa teny hoe ato ny fakana ampiasam-panjakana efa miteny koa izy hoe tsy amin'ny fanampiana amin'ny fifidianana zany rehetra zao dia efa singa mampiseho hoe efa tsy mahatokontsony zareo indrindrindrindra moa volamendry zareo matetika nanampiana ny fampandeharana raha-mpanjakana zany rehetra zany mety isy fiatraikany avokoa toa manamarina io feom-paritaka io ny fietsiky ny vondrona Europeana sy ny banky iraisam-pirenena fantatra moa fa nampanatsoany ministra ny rahambahiny malagasy ny mahasovoany vondrona Europeana taoriny ny fanambarana izay nataony iny andrasana kosa ny toy ity vaovao ity vaovao izay tsy mbola nisy nandiso na nanamarina atreto na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ireo mpiara-mombonantoka fa mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanovana sy fampandrosoana ny firenena ny solombavam-bahoaka raha tena manao ny andraiky ny araky ny lalàna sy ny takina amin'izy ireo tsy izany anefa misy eto amintsika satria lasa mpanara-drendrano ny baiko omeny mpanatanteraka fotsiny ny akamaroany solombavam-bahoaka amin'izao fotoan'izao fotoana izao anovana ny tantara ka nanaitra ny miara-manonja ny rehetra mba handray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy tsy ho diso safidy intsony hiavitra solondray be sy Andry Rakotomalala kosa no na ny fandarana miara-manonja amintsika mandinika izay volavolan-dalàna atolotra mandany ny lalàna eo anivon'ny antenimieram-pirenena manara-maso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ireo no asan'ny solombavam-bahoaka ary antony tokony hifidianana azy hoy ny fandarana miara-manonja ohatra amin'izany ny famaritana ny teti-bolam-panjakana ny fandaniana ny politika ankapobeny fanjakana sy ny fandraisana andraikitra samihafa manoloana ny mpanatanteraka tsy mahavita ny asany fa anisan'ny asan'ny solombavam-bahoaka koa ny mandray fanapahan-kevitra rehefa misy tsy mety hoe tena tafahoatra loatra indrindra mifantika an-dalàna amin'ny tsy fanatanterahana an'izay asan'izay ataony fahefanam-panatanteraka dia manana fahefana hanapa-kevitra hanatsahatra ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ny fahefanam-panao lalàna na ny solombavam-bahoaka de eo le mandeha le karazana motion isan-karazany motion de censure motion de déchéance mahakasika amin'ny filoham-pirenena tena fahefana apetraka ny lalam-panondrenana
amin'ny solombavam-bahoaka reny zany fa anisan'ny asan'ny solombavam-bahoaka ihany keo ilay fanaovana tombanezaka ny asan'ny gouvernement fanaraka am'le teo ihany fa tena manana endrika tombanezaka mihitsy izy am'ty ndray mitoraka ty ny tombanezaka tsy voatery hoe ohatran'le teo fandraisana fanapahan-kevitra avy hatrany fa milaza hoe inona ny nety inona tsy nety inona vita inona tsy vita nanahoana ny fiatraikany tamin'ny fiarahamonina nanahoana ny fiatraikan'ny asan'ny gouvernement tamin'ny inona ty izy tamin'ny fiainan'ny vahoaka fotoana izao anarenana ireo lesoka samihafa nataon'izao fitondrana izao miantso ny olo-pirenena rehetra iroso amin'ny fifidianana ho avy ny mpamakafaka politika tsy afaka mitaza-potsiny intsony ny isam-batan'olona fa manana adidy-goavana amin'ny fanovana ny firenena dia ao indray zany tsika ny manarina ao ianao izay diso lalana diso hevitra tamin'le fitondram-panjakana teo aloha ao ianao izay verina fa nanantena kanefa tsy araky ny zavatra nahatenainao le zava-misy dia hifototra amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity isika ka fahazona maro anisy hoy aho dia ahafahana zany mampiasa ny fahefana rehetra araky ny voatondro ny lalam-pandroenana araky ny voatondro ny lalàna ary araky ny tanaky ny vahoaka mba ahafahana miara azy sy indrindraindrindra ahafahana zany mijoro fa mbola misy olona manatsaina mbola misy tompo-pahefana ary mbola misy tomponandraikitra zay nomeny vahoaka fahefana afaka hiaro an'ity Madagasikara ity fa maro ireo olom-pirenena sy ireo mikasa ny ho kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no tsy mahafehy akory ny asa hosaniny ary misy ihany koa ireo assistant parlementaire izay olona miara-miasa akaiky amin'ny solombavam-bahoaka no tsy mahalala akory izay tena andraikitra iandreketan'izy ireo ampahafantarina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ataony Asin'Andriamalala sy Manoro Andriamalala ity ny tena asa sy andraikitra izany sy solombavam-bahoaka sy assistant parlementaire izany tsy mpanao asa soa tsy mpanao asa sosialy tsy mpanao lalana fa mpanao lalàna ny solombavam-bahoaka matetika dia afangarin'ny olona ny asan'ny ben'ny tanàna sy ny asan'ny solombavam-bahoaka kanefa tena samihafa tanteraka mizara telo mazava izy io raha ny lalam-pandroana zany ny andresahana eo aloha zany le hoe manao lalàna mandinika lalàna dia manao zay avoafidy zay lalàna zay zany ao anatiny tena miara-pirenena dia ny asan'ny faharoa moa dia manara-maso ny asan'ny gouvernement na ny fahefana mpanatateraka dia ngeza be zay marobe ny asa zany zay tokony ho tanterahana ao anatin'izany fanaraha-maso ny gouvernement zany dia ny fahatelo dia ny fanaovana tombanezaky ny asa-panjakana ny politique publique zany dia io koa zay tsy dia mbola fatapatatry ny akamaroan'ny malagasy loatra fa atao amin'ny antempereperena zany dia fa manomboka hita taratra ato zay asa fahatelo ataon'ny solombavam-bahoaka zay dia akoatr'izay moa amin'ny olom-boafidy azy dia misolotena ny vahoaka malagasy manontolo atao tony androm-panjakana tony zany ny asan'ny solombavam-bahoaka ny assistant parlementaire indray dia araka zany anaran'izany dia manampy ny solombavam-bahoaka zany any fanatanterahana ireo asa telo na efatra lafo zay ny tany secto manampy ny solombavam-bahoaka zany izy amin'ny fanaovan-dalàna manampy ny solombavam-bahoaka izy amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernement manampy azy ohatra amin'ireny fandrafetana n'ireny fanontaniana zay atolotra mpikambana ny gouvernement reny dia manampy gouvernement koa izy amin'ny fisolotena ny vahoaka ohatra hoe mamanaritra torataratasy any amin'ny département ministériel sasany na manao zay tafavoaka na dossier na olona any amin'ny fatrana voafidy azy ohatra hoe reny mpanjakanjakana any amin'ny tany lavitra reny zany indraindray adinidininy mikarakara ny carrièrany zany dia ny assistant parlementaire ny manampy ny solombavam-bahoaka zany mba manara-maso ny avancement an'izy reny aty amin'ny ministère foibe zay amin'ny ankapobeny zany raha fitinina lizy fa lava dia lava fotoana raha hoe hiditra amin'ny atsipriantsika mila fantariny rehetra na ireo olom-pirenena na ireo ho candidat ny tena ndraikitry ny olom-boafidy ka isan'izany ny député ireo ihany koa ireo mpiara-miasa aminy amin'ilay député na le antsoina hoe assistant parlementaire izany mazana hoy ny fanazavana dia zay manambola sy malaza no afaka manao solombavam-bahoaka eto Madagasikara raha tsika milaly raika amby 50 moa solombavam-bahoaka
de fatatsika fa indraindray zany hoe le olona milatsaka lasa hoe olona mpanambola fotsiny tsy ratsy le hoe mpanambola fa eo le vola sy le hoe entimanana fa mba tokony anana an'le fahalalana fototra mba hahafahany tena manao fampelezan-kevitra amin'le tena hoe andraikitra sy adidy miandry azy zany ao anatiny tompoko. Ny anton'izay dia indraindray izy io afangaro be loatra amin'ny andraikitry ny ben'ny tanàna ohatra. Satria laza misy député zao miteny hoe ataonay ny lalana sy ny sisa rehetra. Eny tokoa misy an'izay ny amin'ny resaka siady fa tena andraikitry ny andraikitry ny député zany dia any anivon'ny resaka lalàna kokoa zany ny tena ifantohana bebe kokoa. Mazava zany fa tsy mpanao asa soa no sady tsy mpanao lalana ny député fa mpanao lalàna. Nozarina amin'ny politika ny toloram-potsiny sy ny fanambatambazana ny malagasy tato anatin'ny folo taona izay ka tsy mifidy olona raha tsy olona matolotolotra sy mody manao lalana indrindra rehefa akaiky ny vanim-potoana ny fifidianana tahaka izao. Arak'izany dia olona mahafehy lalàna sy ady hevitra ahasoa ny firenena sy ny distrika ny aviny ny tokony apetraka ho solombavam-bahoaka fa tsy izay mizara fanomezana sy matolotolotra. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fifidian'izay hatrany dia namoaka fehi-kevitra ireo firaisamoam-pirenena impolo rehefa ny kando nandritry ny 2 andro. Teboka 10 no nivohitra tao anatin'ny fanambarana iraisana nataon'izy ireo ho fanatsarana ny zotram-pifidianana ho avy. Fanadihadiana nataony Asan'Andriamalala sy Manora Andriamalala hatrany. Samy nahazo fanamariana ka angatahan'ny fiarahamonim-pirenena fanatsarana amin'ny fifidianana ho avy na ny fanjakana fohy be na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny voameram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ary ireo mpiasam-panjakana hatramin'ny OPJ. Tanjona ny ampitovolenta ny kandida eo anatrea lalàna. Ho an'ny fitondram-panjakana atsangana ny ANRCM na Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée ary amafisina ny CCFVP na commission de contrôle de la vie politique. Ireo rafitra roa ireo no fototra miantoka ny fandraisana anjara ara-demokratika amin'ny alalan'ny fandrindrana ny serasera amin'ny ainy vakijery sy ny fifampiresahana sy ny fifampifehezana mahakasika ny famatsimbola ny fampelezan-kevitra. Faharoa, ho an'ny rafitra mpikirakira fifidianana sy ny fitsarana mampiantra ny mangarahara ary manao izay azahoany ny mpiatsehatra ivelan'ny fanjakana ireo torohay ilaina sy araky ny lalàna. Ny seni sy ny ratsamangaikany dia manamora ny fidiran'ny kandida, ny mpanaramaso ary ny mpanao gazety ao anatin'ireo efitrano ny bureau-pifidianana, ny SRMV na ny service de recensement des matériels de vote sy ny fahazoan'izy ireo angonandraikitra voamarina makasika ny fifidianana. Ny seni sy ny raitsamangakany dia mikarakara fiaonana ara-potoana miaraka amin'ireo mpiatsehatra amin'ny fifidianana mba hampiroso sy hampahomby ny fifanakalozana torohay. Ho an'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana avoaka ny didy milaza fa tsy manaraka ny lalam-panorenana intsony ny lalàna 900 tamin'ny 970 mikasika ny famoriam-bahoaka sy ny hetsika an-dalambe mba hanajana ny fahalalana fototra sy ny fampitoviana lenta ny fikarakarana ireo mpirotsaka ho fidiana araka ny fenitra iraisam-pirenena izay nankatoaviny izao tontolo izao. Nahazo fanamariana ka nazahoana fitakiana ihany koa ny momba an'ireo mpiasam-panjakana manoloana ny fampelezan-kevitra ho avy. Ho an'ny fitantanan-draharaha-panjakana sy ny mpiasam-panjakana atsaina ny tsy fitanilana indrindra mandritra ny fotoam-pifidianana. Ny mpiasam-panjakana dia manaja ny andraikitra voalaza ny lalàna mikasika ny tsy fiandaniana mandritra ny fampelezan-kevitra araka ny voalaza ny sata mifehy ny mpiasam-panjakana ny OPJ na ny officier de police judiciaire sy ny mpitsara adin'olon-tsotra juge judiciaire dia manamora ny pitsopitso ny tokony arahana amin'ny fametrahana fitoriana ireo mpiasam-panjakana tsy manaja ny tsy fiandaniana.
fiarahamonim-pirenena empolo no niteondoha ka naray feo tamin'izay fanambarana nataony androany izay. Andrasana kosa ary mety ho fandraisan'ny fanjakana ireo tolo-kevitra ho fanatsarana ny zotra-pifidianana ireo. Tolo-kevitra izay tsy malagasy irery no nitaky izany fa hatramin'ireo mpanaramasy vahiny saingy manao be marenina ny mpitondra fanjakana. Ny anatsarana ny zotra-pifidianana no tanjony rehetra ho taratra matany demokratika a Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy magaga raha mitsaha miemotra ny firenetsika satria ny lalan-drà mampifandray ny olona sy ireo vokatra isam-paritra no potika sy simba tanteraka ankehitriny hoy lahatra Andriamatsangy, teknisiana amin'ny sehatry ny asa vaventy. Mbola ho lavitreza kanefa ny asa fanarenana ireo lalana simba eto amintsika raha ny fahavoazana amin'izao fotoana izao no jerena raha ny fanazavana ity teknisiana ity hatrany. Tadi-baovao ny Germain no menjanahary sy tahiry ny aina. Na lalam-pirenena, na lalana régionaly, na andrenivohitra na ambanivohitra, samy tapitra potika sy mampikolainy maro ny fahasimbana. Raha ny lalana miazo ny tapan'ny atsinanana ohatra, vao tamin'ny heritaona iny ny fanjakana no nyrehare, fa ho amboarina, dia nisy ny ampahany namboarina tokoa, saingy efa potika avokoa ankehitriny. Toa manam-pirofo ny voalazan'ny vondrona Europeanina, fa tsy mifanaraka amin'ny volabe natonta ny asa nataon'ny fanjakana momba izany. Raha izao fahapotehan'ireo lalana eto Madagasikara ireo no jerena, dia folo taona raha kely indrindra, vao vita ny fanarenany, hoy ny manam-pahaizana manokana momba izany. Na ny anao hoe ny entretien, na ny anao vaovao, fa hoe rehefa manao lalana manko dia manao vaovao, fa raha efa 100 km lalana vaovao nataony, ataoko hoe fois indimy amin'izay indray nisy lalana simba mifandraika amin'iny, donc tsisy dikany izy amin'ny ankapobeny fa zay indrindra moa zany tena mba tsahasina fanamarenana ny resaka momba ny lalam-pirenena rehetra. Tena mandeha mivezivezy amin'ireo lalam-pirenena ireo zay efa mahita hoe tena efa simba le lalana. Ary nambolamboarina izy tsy ho ny entretien zany tsy ho vita mihitsy fa dia mila politika vaovao, mila mba tsy lazaka hoe mpitatana vaovao mihitsy ny afaka miandraikitra zay zavatra. Mateknisiana aloha raha mbola manana folo taona tsika manarina an'ireo, tena ataoko hoe haingana be zany. Satria nge tsy tena hoe manao 4 km tsy 4 andro. Raha tena atao hoe natao manaraka amin'ny fenitra zany izy. Fa amin'ny ankapobeny izy mbola manantsika mbola ho sarotra, mbola lavitra ny lalana raha zay ny lazana azy. Tsy omena tsiny ny vondrona Europeanina raha nanakihana ny fanjakana ho iatrany ny fanazavany ny lahatra Andriamatsangy. Betsaka loatra mantsy ny tsy mazava, ny asa morapotika, ny volan'ireo orinasa mpikojakoja tsy voaloha, ny vola tsy hay mazava ny nanaovana azy. Tao anatin'ny ataoko hoe 12 taona 12 taona nahitantsika an'izay zavatra zay. Marina hitako hoe mety tsara ihany le fanamarian'ny Union Européenne satria ny antony raha ianao tokoa mamatsy vola an'le fanamboarana le lalana ka tsy atao ny fikojakojana azy izay anisan'ny mampaharitra indrindra ny lalana satria za araka mateknisiana moa zany dia afaka miteny tokoa fa ny lalana anankiray raha ohatra tena tsara voatra le izy ataoko hoe manaratra ny fenitra rehetra tokony any amin'ny 12 taona any vao simba. Zany hoe raha nanomboka nanao lalana tsika dia 12 taona lasa, zao zany tsika vao tokony hanamboatra. Nefitsika zao vao mainka ataoko hoe 80% ny apotika daholo. Ireo namboarina raha tsisy taona dia rava. Ny antony moa zany mazava ho azy aloha tsy fanarahana amin'ny fenitra amin'ny ankapobeny. Satria raha tsika mahita misy fotoana raha natiora tsika manao lalana. Marina hoe amehana le izy fa natiora na manao lalana tsy haharitra mihitsy le izy. Fa ny zava-dehibe indrindra zany rehefa manao lalana aloha dia fikojakojana azy. Satria ao anatin'ny fotoana ny kojakojana azy iny no mampaharitra azy. Rehefa zay moa zany mampandroso ny toe-karena amin'ny ankapobeny, efa misokatra daholo ny lalana ka tsy dia misy simba fa raha ny route nationale hitantsika amin'izao fotoana izao ny fahasimbany dia efa niteny foana moa zatra amin'izay tsy ho vitan'izao fitondrana izao mihitsy zany ny anao andreo. Raha tsy haivina dia lalana amin'ny 9 kilometatra no vita manerana any Madagasikara tamin'ny fotoam-pitondrana Ravalomanana. Tsy namboarina fenamboarana fotsiny ireo lalana ireo tamin'izany, fa entitra tamin'ny fanaraha-maso ny fanjakana foibe tamin'izany fotoana. Vokany foloka hatramin'ny 12 taona aty aoriana vao nahitana fahasimbana vokatry ny tsy fisiana fikojakojana nataon'ireo mpitondra ny fandimby. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny mety ho toetr'andro kosa indray dia hitohy hatramin'ny rahampitso ny filazana miloko mena ho an'ny faritra atsimo atsinanana, ny distrika ny Tolaniadro, ny distrika ny Toliara voalohany sy faharoa, Morombe,
manja ary morondava. Hatratra 10 hatramin'ny 20 milimetatra ao anatin'ny 420 ora ny abetsaky ny rotsakorana any atsimo noho ny andro ratsy eo amin'ny lakandrano ny Mozambika. Filazana fampitandremana amin'ny loko mavo kosa no an'ny faritra Vatovavy, Fidivinany, Matsiatrambondy, Iorombe, Androy, ny distrika ny Mahabo, Peroro, Ankazoabo Atsimo, Sakara, Penenitra, Betuka Atsimo, Ampani, Petroka ary Amboasary Atsimo. Mila mitandrina trano ny rehetra amin'ny fikortanan'ny ranomasina sy ny fiandronan'ny rano ary ny fiotsahana samihafa noho ny rotsakorana. Entanina ihany koa anatraka amin'ny antsakany sy ny andavany ny toromarika samihafa omeny tompony andraikitra. Fa ny aona sy ny tafa manokana tamin'ireo mponina sy ny mpanao asa sasalamba teny amin'ny mpamantanana ny solombam-bahoaka atao amin'ny boriboritany faharoa sy Stanislas Randrianarso androany. Isan'ny fitarana an'ireo mponina teny amin'ny toeram-patsakana sy ny toerana fanasan-damba izay miantoka ny fiveloman'izy ireo hatrany. Avy hatrany dia niantso ny mpiara-miasa amin'ity solombam-bahoaka ity ka niroso tamin'ny fanamboarana ny asa. Germain Nomenjanary sy Tahirinena. Mpanasa lamba 80 mahery no mivelona eto amin'ity lavadrano iray ity. Manao andiany telo izy ireo, ho velo tena vokatry ny fahatereny toerana. Ankoatr'izay, dia miaritra orana sy danikandro ireo renim-pianakaviana noho ny tsy fisian'ny tafo. Eto raha teo no birao amelomana ny ankohonana ka tsy maintsy miaritra raha te ampisakafo ny ankizy, hoy ny fanazavana. Famelomana ny tenany tokoa eto. 80 eo amin'ny zato mahery eo zay mifandimbimbimby dia 30 dia pariva ny andro eto misy foana isan'andro be dia be zay no eto. Ny tompoko miala ny eo dia miditra ny eo mifomaraina be dia mizarazara. Ankoatr'izay dia tokantrano manodidina ny 30 no matsaka eto. Tsy ahitsony ny fahadiovan'ny rano antsakaina hosotroiny vokatry ny tsy fisaromana araky ny tokony izy ity lavadrano ity. Lavadrano manana ny tantara no an'ny fokotany izy ity, saingy tsy afaka no atsaraina noho ny tsy fisiany entimana ny ireo fokon'olona. Raha ny tantaran'ity fatsakan'ity dia ity fatsakan'ity no hoe fatsakana nambody voasary. Taloha ity dia zay no anaran'ity satria feno voasary nanodidina teto fa noho ny fandrosoana dia tapaka daholo ny voasary dia lasa tantara sisa le ambody voasary. Ty dia efa tany amin'ny fahampanjaka ty fatsakan'ity ny efa teto dia efa vita rary vato ohatr'izao ary tany ampendoana ary tamin'izay efa lehibehibe dia nisy trondro mena tao anatin'io. Trondro mena, trondro gasy mena reny no tao fa noho ny tateory moa misy mangalatra le trondro. Ny olona mively eto zany dia manomboka maraina amin'ny 5 sasany eto dia efa misy mpanasa lamba ziska hatramin'ny 9 sasany eto tsy mijanona mpanasa lamba eto tena fieno. Ary reo moa dia mpanasa lamba le mivelona amin'ny karama fa tsy hoe le anazy le fa fivelomban'le olona mihitsy zany ny eto. Zay ny mpanasa lamba eto. Mamiasa ho anazy ty zavatra ty. Ary noho ireo fitarainana ireo dia nanome tanana tamin'ny fanatsarana ny lavadrano ary anafo sy anisy latabatra anasan-damba ny sombam-bahoaka Stanislas Randrianarso na Irastany. Dia io zao ataontsika ny tafo satria raraka amin'ny filazan'ity ranabavy ty dia tena hoe ty fivelomana eto. Kirendre mako hitanao rehefa andro rehefa cyclone rehefa andronana dia tena maraina siska harivana tsy mahamainy tafo ary tsy misy dia zay natinanapahakevitra hoe tena lara-pahameny ty alovinjena zareo aleo ataony tafo dia mba afaka mikarama dia reraka koa izy dia aleo koa tataony ny tableny basy manodidina dia mba afafahasairanana lizy satria ny zavatra ataoko tena tondroko amin'ny fanjakana dia zavatra teniko mipenompeno hoe aza mena jirona kory hoe aza mena vaso tsinitsy ny tany fa miofitana izy aza mena trony izy fa miofitana izy anjoroana zay ny zavatra tsara azo vao mipetraka eto dia efa misy ray aman-dreny tsady hoe ato mandano mpianatra misy hojerena rehefa avy eo tena rika be sady tena manimba ny ankizy manimba ny rehetrarehetra dia ny ao miaraka ny lara-pahamena rehefa azo atao dia efa mame azy herinandro no avy tany asa mba tsy ahatapaka ny asa fivelomana ireo mpanasa lamba raha ny fanazavana. Vola madiodio avy any am-paosy no anatanterana izao asa izao. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterana ny 13 martsa ho avy izao ny hazakazaka trail andiany faharoa izay iainga eo amin'ny CMA Mankadikely Ilafy. Tsy miova ny tanjony hetsika fa ny anohanana ny asa fanabeazana eo anivon'ny Skoto sy ny FJKM Analmahitsy. Fanadihadiana nataony Miala Arnombanina, Mathieu Princy ary ny Artanjona. Anisan'ny fanatanjahantena mahasarika ary iraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny trail na ny hazakazaka mitety tendrombohitra sy natiora.
Akoatra ny mahafanatanjahana ny vatana azona fahasalamana, nametraka ity fifaninanana ity izay efa natomboka tamin'ny taon-dasan'ny fikambanana Maintomanga ho fanohanana ny asa fanabeazana ataon'ny skoto eo anivony FJK Manala Mahitsy. Ny skoto izay iarahany rehetra mahalala fa manana andraikitra goavana ho fikolokoloana ny zaza sy ny ankizy ary ny tanora ny anivony fiarahamonina. Ho amin'ny andiany faharoa izay atao amin'ny 17 ny volana Martsa izao, misy karazany roa ny fifaninanana izay azon'ny rehetra andraisana anjara. Misy ny hazakazaka trail 12 kilometatra natokana ho an'ny zaza 1 taona no mihoatra. Misy ihany koa ny hazakazaka 530 kilometatra izay natokana ho an'ireo olona 12 taona no miakatra sy efa zatra raha amin'ny ity fanatanjahantena ity. Ny tanjon'ny hetsika dia hanohanana ny asa fanabeazana an'ireo skoty ao Manala Mahitsy zany izy io. Skoty ao amin'ny skoty zany dia tena misy hetsim-panabeazana maro be ivelarana amin'ny ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-piarahamonina zany dia izay miezaka ny ampivelatra an'ireo zany izay ny tanjon'ny fanabeazana skoty na zazalahy io na zazavavy. Hanohanana ny zay zany misy ny fiofanana satria misy zany ireo mpanabe ao amin'ny skoty mila fiofanana izy io any amin'ny sehatra ny fikambanana zany dia entina hanohanana azy ireo zany izay vola rehetra azy eo zany dia arotsaka tanteraka any amin'izay asa fanabeazana izay. Ny trajet minga eo amin'ny semi-makady kely miakatra Rovan'ny Lafy io mbola lalany iraisana avokoa dia tonga eo amin'ny tanàna lazolaina hoe Rangaina. Io zany lalany iraisan'ny 12 kilometatra sy ny 30 kilometatra. Rehefa tonga eo amin'ny Rangaina izay dia mamonjy ny tanàna ny Tsararay dia Atsamarofoza dia verina dia mandalo Andranvelona ho 30 kilometatra dia verina eo Rangaina zany. Rehefa tonga eo Rangaina indray dia verina mahazo ny lalan'ny 12 kilometatra ihany koa ny 35 kilometatra Rangaina zany dia mihodinkodina verina makaty manodidina ny Rovan'ny Lafy dia farany ao amin'ny semi-makady kely ihany. Ny sara mpandraisana anjara 5 alina ariary ho an'ny 30 kilometatra ary 5 sy 4 alina ho an'ny 12 kilometatra. 470 ireo nandray anjara tamin'ny andiany voalohany, mikendretra any amin'ny olona 500 any kosa ireo mpikarakara amin'ny ity andiany faharoa ity. Mbola mitohatra amin'ny 25 Martsa izao ny fisoratana anarana eny Antaninarenina sy eny amin'ny FJK Manala Mahitsy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia zara raha misy ny telo isan-jato ny ankizy iarany erisetra any an-tsekoly no samy toroka raha ny fanadihadiana nataony manam-pahefana ny Grèce. Mahazivana nefa izay erisetra izay any an-tsekoly ary miseho amin'ny endriny maro samihafa izany ka nandraisany Prime Ministre any an-toerana fanapakevitra entitra ho fampianana ny erisetra mianjady amin'ny ankizy any an-tsekoly. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Eugenius. Depuis quelque temps, la Grèce est confrontée à un véritable défi avec la hausse des cas de harcèlement scolaire. Selon une enquête réalisée entre 2022... Anaty fambaramena ny firongatra ny erisetra any an-tsekoly any Grèce, 24 faingo 400 amin'ireo ankizy niarany erisetra manerana ny Grèce no nijoro sy nilaza fa tany an-tsekoly ny ainan'izy ireo ny karazana erisetra be indrindra araka ny tatitra ny Smile of Child ny taona 2023 izany hoe ny ankizy ray amin'ny 3 ao an-toerana no mizaka erisetra any an-tsekoly. Maro amin'ireo erisetra ireo nefa no tsy tonga amin'ny fitoroana fa fihin'ny mpianatra ka mampana ny sarotra ny fandrafetana ny tany ireo ankizy aran'izay erisetra izay. 770 ny mpianatra araka ny vinavina no manana izay tahotra izay sy tsy samy toroka no amin'ny antony samihafa. Miantraika mivantana amin'ny fampianarana sy ny hoavan'ny mpianatra izany no ny fikorontanana ara-tsaina teraky ny erisetra. Raha ny fitoroana dia amin'ny samy mpianatra no isehoany. Raha ny antotanisana avoakan'ny polisy kosa indray dia 350 sy 300 no voasambotra amin'ny fanaovana erisetra ary 200 kosa ireo mpitoroka. Isy avy hatrany ny paikady nasionaly ho raisiny avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre Grika Kyriakos Mitsotakis ny ametraka komite siantifika misahana manokana ny fandraisana tanana ireo niaran'ny erisetra ireo. Ifantoka amin'ny fisoroana sy fanaraha-maso ireo tanora mpitoroka ny fananganana ity komite ity araka ny fanazavana. Iamafy noho izany ny fepetra ho raisina amin'ireo ankizy manao izay erisetra sy fitoroana izay aorian'ny famola volana ity paikady nasionaly ity. Une loi adoptée en 2023 prévoit également de former les enseignants à cette problématique.
Ny fandaharana Global News sy ahoana marina ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe à travers ma fenêtre les yeux dans les yeux izay no arahanao aorinan'izao fampahalalam-baovao izao mankasitraka anao ny tena koa ny ara-dalana aminay hatramin'ny fatrany mame fotoana anao ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.